avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Misaviritaka sy mifangaro ny mampitondra fanjakana sy ny mampanao politika ka misy fiantraika mivantana amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Fanjakana miady an-trano sy fahefana no misy eto ka tokony hitandrina na ny vahoaka nampitandro ny filaminana ankehitriny. Natao handrakandrana ny fanabeazana hatrizay ka tsy mahagaga raha mitotongana ho ny fanambarana izay nataony vovonana vonjeo ny fampianarana androany. Ny emitra amin'ny volana aogositra amin'ity taona ity ny tranona araka ny fampitambavao ofisialy avy amin'ny CAF na ny Confédération Africaine de Football. Hita ny marimaritra iraisana ho fampitsarana ny ady au Bande de Gaza araka ny fanambarana farany nataon'ireo mpanelanelana nahitana ny Qatar sy États-Unis omaly hanomboka ny 7 janoary zany raha tsy misy ny fiovana ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra tony mahazatra nondeha anokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity misaviritaka sy mifangaro tanteraka amin'ny mampitondra fanjakana sy mampanao politika amin'izao fotoana izao ka misy fiantraika mivantana amin'ny fiainam-pirenena raha ny zavamisy ankehitriny nojerena ampitondra fanjakana raha teo izay efa tsy manana vahaolana intsony manoloana ireo fahasahiranana mianjady mimponina amin'ny fiainana andavanandro matoa andatsoratra. Misaviritaka ny ao andapa sy ny etamajoro politika ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana. Andaniny ivoaka amin'ny fomba ofisialy rapitso ny voka-pifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay isan'ny fifidianana nahitana fanoherana be indrindra hatrizay no ireo osoka sy tsy fanarahan-dalana tsikaritra indrindra ny amboletra natao ampandaninina ireo kandida-mpanjakana. Ankilany ity resaka miaramila sy ampamoaka momba ny tafika ity izay mampiresaka amin'izao fotoana. Misaviritaka satria mifangaro tanteraka ny mampanao politika sy ny mampitondra fanjakana. Mifangaro satria nisy fotoana ary mbola mitohy hatramin'ny androany miteny sy maneho hevitra amin'ny mampanao politika azy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo nomena fahefana sasany. Raha ny voka-pifidianana manokana no resahana ny mpitondra fanjakana tena atao andamina ny raharaham-pirenena ametraka sy katsaka ny filaminan'ny fiarahamonina hiasa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Natao andamina sy andrindra ny raharaham-pifidianana ihany koa ny mpitondra. Anjaran'ny mpitondra fanjakana ny manao izay ampanjary ny fifidianana ekeny rehetra madio ary demokratika. Matoa ireo mpanohitra manakina ny sotra-pifidianana ny voka-pifidianana sy ny sisa dia misy ny antony na eo aza ny filazana fa ny raharaham-pifidianana tsy maintsy misy fifandona-kevitra. Misy antony matoa maro ny fitorinana napetraka teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izay efa hitantsika omaly reny ny valiny. Tsy hiverinana intsony zany fa raha fehezina dia ny hoe voatsipaka avokoa ny fitorin'ny mpanohitra tamin'ny fifidianana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Mikasika ila resaka miaramila kosa indray efa voalaza ny soratra masina fa raha ny fanjakana no miady an-trano tsy ho ela dia ho rava. Efa miompana amin'izany avokoa ny faneho-kevitra voaray avy amin'ny mpaitantara mpandinika ny fiarahamonina mpanao politika sy ny sisa. Maro ny antony ny zavamisy sy ny zavatra hita ka nahatonga azy ireo ametraka izany fomba fijery izany. Ny tsy azo lavina tsy maintsy avy ao anatiny ny resaka no mivoaka ary tsy takona fenina intsony zany ankehitriny. Miariary ny fikatsahana tombontsoa manokana ka metraka mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka isan-tokantrano. Vokatr'izay raha filaminantsaina no andrasana amin'ny mpitondra fanjakana ny mifanohitra amin'izany no hita. Raha fampandrosoana no irairain'ny mpitondra fiemorana no azo. Mbola hisy hosavy ilaza fa milamitsaina amin'izao toetra raha-pirenena izao ka hanambara amin'ny kafaliana fa mandroso i Madagasikara.
izay ny matoan-datsoratra fa fanjakana miady atrano sy fahefana no misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ka tokony hitandrina na ny vahoaka na ampitandro ny filaminana. Misy antony matonga ny avy amin'ny samby ampitondra fanjakana no miainga ny fiantsiana eto sy eroa raha ny fanadihadiana natao tamin'ity andro an'ity ka eto Andriatsilavo. Nalaza ny miaramila sy ny resaka tafika tatoato taoriny ny fanahoan-kevitra nataon'ny filohan'ny anteny Merandoholona nilaza fa ny vahoaka tsy aresy miaramila. Vaomaly taoriny ny fanambarana nataon'ny kolonel Charles Andrianarsoavina niditra ny tsehatra avy hatrany ny ministry ny fiarovam-pirenena ka nilaza fa tsy ekena ny fiantsoana fikomiana sy ny fanakorontanana. Raha ny fanadihadiana natao androany misy antony ny firosoana amin'ny fanehoan-kevitra tahaka ireny ataona lehibena androm-panjakana. Ity faran'izay avy eo amin'ny fitondrana ihany. Maninona no aviany no tena mipotra le ataontsika hoe fiantsiana sy ny tena hoe atao amin'ny vahoaka malagasy. Maninona misy antony. Ny olona rehetra nge samy manana ny ampopony manana ny heritreriny ary ny olombelona tadio tsara fa ohatra ny fananana vola ihany arakaraka ny anananao vao maika koa mahatia anana de tadio tsisy avy-amin'izany koa arakaraka ny anananao fahefana tsy voninahitra ny mbola anananao bebe kokoa. Zay zavatra zay zavatra eo amin'ny fiainana zanak'olombelona zany fa tsy zavatra hoe zavatra foronina. Ary zay indrindra tokony ampieritreritra hoe tokony andinika, tokony andalina, tokony isaintsaina. Zay vao manapa-kevitra. Tsy aivina efa filoha-mpanjakana mpisolo toerana ny filohan'ny anteny Merandoholona rehefa nametra-pialana fa irotsaka ho fidiana i Andry Rajoelina. Ny filohan'ny anteny Merandoholona vaovao tamin'izany fotoana no filoha-mpanjakana Vonjimaika tao anatin'ny governemanta voalaza fa ifarimbonana. Raha ny tantara hatrany efa maro ny savorivory nandalo teto amin'ny firenena. Efa nisy savorivory tao amin'ny governemanta ny Ramanantsoa ny taona 1970. Anton'izany raha ny fanazavana ny fisian'ilay taratasy ny soratan'ny jeneraly Ramanantsoa nilazana fa raha misy ny tsy fahafahana hitondra ny firenena dia misy amin'ireo ministra tao amin'ny governementany omena ny fitondrana. Niteraka savorivory tao anatin'ny fitondram-panjakana zany. Nahitana savorivory ihany koa ny taona 1970 teo anivon'ny governemanta ka io no antony nirosona tamin'ny fivoriana teny amin'ny Panorama ny faran'ny volana Oktobra izay namoahana ny Convention de Panorama. Ankehitriny miverina ny tantara avy ao amin'ny samy mpitondra no misy savorivory. Araka izany mila mitandrina na ny vahoaka na ny mpitandro filaminana. Eo indrindra ny tena tokony tandremantsika tsara eritreretintsika fa za eritreretina foana hoe avy any amin'ny vahoaka avy any amin'ny mpanohitra misy niteraka ny savorivory fa mety tena ao anatiny noho zay miverenako tamin'ny tantara lazaiko anareo zay. Anjarantsika malagasy ny mieritreritra, anjarantsika folo alin-da no mieritreritra satria tsisy ahita vokatra soa mihitsiny eo amin'ny savorivory sy ny fifandonana ary ny fifamonoana. Zay dia mba ataoko zay ny azy zany tena manao antsoavy hoe tokony hitandrantsika matoa miverina any amin'ny tantara zavatra nisy zany tena nisy ary tao anatin'ny gouvernement anisany nahitana ny hoe tao anatin'ny fitondram-panjakana no nisany nahitana an'ilay savorivory ka ozy aho hoe sao de sanatriany zany. Nanamafy hatrany ity manamboninahitra misotro ronono sady minisy ny folo alin-da teo aloha ity fa natao ho an'ny vahoaka sy ny fananany ny tafika fa tsy natao hiaro sy hiady ho an'ny tombotsoan'olombitsy. Ao anatin'izay fanehoan-kevitra sy fomba fijery politika izay hatrany fiantsiana sy faniratsirana ny vahoaka malagasy ary zava-doza ho an'ny firenena ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny anteny Merandoholona izay nilaza fa tsy aresy miaramila ny vahoaka ho ny antoko VST tamin'ity androan'ity. Zava-misy amin'izao fotoana izay ahina ho toy ny raharaha 2.70 raha tsy mitandrina ny rehetra ka iantsona ihany koa ny mpitondra tsy iziriziry amin'ny heviny ao anatin'izay. Daniela Minoarso. Mampana ny verena ny sariny raharaha 2.70 malona ny fiantsiana ataon'ny mpitondra sy ny filohan'ny anteny Merandoholona amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny mikorotana tanteraka ny firenena amin'izao fotoana. Ahina ny sy ny fipoahana ara-tsosialy sy ara-politika teraka ny zava-misy ankehitriny manampitrotraka ihany koa ny fiantsiana ataon'ireo anatin'ny fitondrana. Ny mpitondra fanjakana ankilan'izay izay mbola miziriziry amin'ny heviny hatrany na edy hid zao aza fa tsy mahavaolana sy tsy mahay mitantana ny firenena. Raha azo atao dia aleo tsisy fipoahana ara-tsosialy, aleo tsisy fipoahana ara-politika, aleo tsisy fipoahana
ara-miaramila fa mba aleoa fomba milamina no anaovana azy de zay no antsona ny mpitondra inroa zany ny zavatra nisy aloha atreto tamin'ny reny raharaha miaramila reny aleo mba tsy atao hoe jamais 2 sans 3 fa aleo mba azo soroana ny zavatra tahaka an'izany azo atao tsara ny misoroka de mifampiresaka ary zay le mba iverenako ndray mandeha hoe antsika rehetra i Madagasikara aza misy miseho vonoky tompony na miseho tompony eto fa fanampindramina fahefana ny mpitondra ka rehefa tsy vita ny mpitondra intsony dikan'izany miverina makany ny vahoaka de ndao ny vahoaka no antaniny andao iresaka io moa zany tsy tiany mpitondra hoe iresaka ninona avy zay nefa eo nareo fa tsy mahavita eo nareo fa tsy milamina ny tany eo nareo fa mikorotana ny firenena dikan'izany mila fampiresahana io ankilany manameloka marindrano ny fiantsina ny vahoaka malagasy izay nataony ny filohan'ny anterimeran-dolona ny eo anivony antoko VHT ny filohan'ny anterimeran-dolona izay tsy tokony hanao vava-tsiambina tahaka izany amin'ny vahoaka malagasy amin'ny maha-isan'ny mpitondra ny firenena azy raha ny fanasafanatrany mpitondra iza moa zany ny mpitondra eto Madagasikara zay ngeny mahatonga ny olona miteny hoe mpitondra vazany eto satria tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy any malagasy eny i Madagasikara dikan'izany raha mpitondra mahatsiaro anao fa malagasy ray malagasy reny de tsy mamoaka an'izany teny ratsy zany faharoa raha mafy be ny tafika sy zany zavatra teneniny zany foan'ny dalo ao tsisy tsony bakalatromby tsisy tsony ny dalo nambony latabatra io na ambany latabatra na any akianja na aiza zany ny zavatra tokony amoahana vava fa tsy ny vahoaka ndray anao de antsina hoe tsy maresy miaramila de za tsy teny zavatra hafa fa so de sanatriny vava iteraka zavatra hafa zany ka manjary manahirana fa zany zao de tokony hialatsiny amin'ny vahoaka malagasy zay nanao fitenenana tahaka an'izany satria zavatra maniratsira vahoaka zany zay vahoaka nanomesy napindrana fahefana azy de zany ary olona filohana androm-panjakana no miteny tahaka an'izany de anisan'ny zava-doza eto amin'ny firenena satria filohana androm-panjakana ary avy manamboninahitra ambony de zany no fomba fiteny isoroana ny mety iverenany sary tamin'ny 2:720 araka izany miantso ny mpitondra fanjakana tsy ziriziry amin'ny heviny fa nankifampidinika sikandoha amin'ny arivelona rehetra sy ny vahoaka malagasy ny eo anivony antoko VHT eo anatrihan'ny fihazakazaky ny toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao nanao fanambarana androany ny vondrona cellule de crise diovy Madagasikara very asan'ny andro androm-panjakana eto amin'ny firenena vokatry ny kolokolo sy ny tsy fahaiza-mitanta nataon'ny mpitondra hoy izy ireo ka tsy azo enkena intsony ka biraraka ny fivoahany are-pirenena mihazakazaka ihany koa ny fanomezana tany ho an'ny teratany vahiny izay miendrika fivarotana tanindrazana andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay ny ray feo sy nanaiky ireo tsy fahombiazana maro lafy amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena nataony ireo mpitondra tarihana Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny Premier Ministre Tsay Christian mazava zao fa azo tsapaitanana ny fampanantenana paokaty ataon'ny mpitondra tsy rariny ary tsy azo ekena intsony ny toe-java-misy eto Madagasikara tsy azo idivirana intsony ny siny ny fipoahana ara-tsosialy izahay de maneho hatrany fa tsy maintsy atsahatra izao fanampotehana ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao amin'izao atsaharo ny fampiororona ny mpitarika politika sy ny vahoaka malagasy fa ekeny lalam-panorenana ny faneho-kevitra malalaka eto amin'ny tanin'ny repoblika ry vahoaka malagasy manainga atsika andrehitra lay otrikafo ny fitiavan-tanindrazana ao anatintsika ka anao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary soroka miara-milanja ho amin'ny ady masina aza mangatakandro intsony fa aina ity hoy ny rainy manonja fa tsy hita anatin'izao fitondrana Rajoelina zao ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra manjaka ny jadona sy ny fampitahorana ka veriny zo amin'ny fahafahana iteny on'olom-pirenena nanaovana fanadiadiana trango izay ahina hitarika makany amin'ny crise politika lalina raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika natony ny mpanao gazety ihany koa tamin'ity andro an'ity Gabin Eloa
Hiteraka crise politika sy faharavana izao fitondrana Rajoelina izao ny tsy fahaiza mamindra ho ny minisitra teo aloha Juliera Zafimanazato raha nitondra ny fahitan'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Nambarany tao anatin'ny tambazotra tsirasira fa nisy 10 ireo milaza ho namany Andry Rajoelina efa leo azy avokoa fa tsy samy teny mivantana antondray mahatonga izany tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra. Leo sy tezitra ihany koa ny olom-pirenena tsy afaka maneho ny heviny ankalalana noho ny jadona hito amin'ny firenena. Vokany tsy samy mampiseho tava ny vahoaka raha maneho hevitra momba ny zava-misy eto amin'ny firenena. Hita izany any amin'ny tambazotra tserasera sy ny vakojery amin'izao fotoana. Samborina ary alefa ny amponja avokoa ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Eto aloha tsy nefa tsy manjaka tsony ny demokrasia eto fa eto izay miteny dia efa gajain'izareo izay manohatohana an'le fanjakana zany zao dia efa tonga dia gajaina tsy maintsy misy ny raha matamora foana zany eto. Le misy colonel izay zao ny teny izy dia efa misy vaovao sahady androany hoe mametraka plainte ny fitondram-panjakana any amin'ny fiainana any ambadika ny tsy hita maso izany eteran'ilay vahoaka satria tsy hita ntsony izay iainana eto. Dia izay eto aloha zany raha fitenenana sy ny fahalalana zao efa tsisy tsony eto Madagasikara efa tsy manjaka tsony zany eto vao miteny ianao dia efa gajaina zareo rehefa manohatohana anazy moa zany dia izay mpisolelaka aminy dia mahazo rarany fa ianao zany vao manitsy fotsiny ary ianao dia efa everiny zareo manohatra azy dia tsisy fika tsony zany eto aloha zany efa tsisy fika. Diso fanantenana sy mitaraina avokoa ny rehetra noho ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Lasa natao biby fampitahorana ny mpitandro filaminana izay tokony hiaro ny vahoaka, tsy misy ny demokrasia, avadika ho mpanakorotana izay miteny ny zava-misy eto amin'ny firenena. Miaina natororo tanteraka araka izany ny vahoaka malagasy. Raha neto Madagasikara manokana tsy misy fahalalana maneho hevitra zany fa tonga dia resaka ohatrany hoe mafia bokisoroka lohana jilambotony eto izay fijeriko azy. Miaro vahoaka marina ve io miaramila io? Ny faneho-kevitra eto Madagasikara aloha tsy malalaka satria le filoham-pirenena mampiasa le hery dia raha vao misy mivorivory mameho hevitra dia tonga dia le gendarme polisy manakana dia lasa sandry zany miasa eto e. Le demokrasia zany eto tsisy tsony mihitsy fa le fitondram-panjakana tena manao zay tany kibony eo fotsiny dia le vahoaka majinika lasa sahirana be. Tsy afaka maneho hevitra ankalalana ny olon-drehetra izay le hoe fitondrana jadona hoe dia sandra ny ampiasaina sy ny fahefana dia tsy afaka maneho hevitra ny olon-drehetra. Ankoatra ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra, hita eto amintsika avokoa ireo endrika famaritana ny tsy fisian'ny demokrasia amin'ny firenena iray. Ohatra amin'izany ny fampifangaroana ny fahefana, ny tsy fanajana ny zon'olombelona, ny tsy fihainoana sy tsy fahaizana maka lesona amin'ny hafa, ny tsy fanomezana lanja ny vahoaka sy ny maro hafa. Natao andrakandrana ny sihatry ny fanabeazana hatrizay ka tsy magaga raha mitontongana ho ny fanambarana izay nataony vovonana vonjeo ny fampianarana tamin'ity androan'ity. Mila fanovana io rafim-panabeazana tsy mahomby io indrindra amin'izao akatoko ny fanadina mpanjakana izao. Isorohan'ireo tsy fahatombanana miverimberina saika tazana mandritra ireo fanadina mpanjakana ny fanesy nandritra ny taona maro. Christian Diby. Ampy izay ny famotihana sy ny fanaovana sorona ny fanabeazana eto Madagasikara fa izay tena rafim-pampianarana maro-potitra no tokony aroso an'ny zaza malagasy raha ny fanambarana natao ny vovonana vonjeo ny fampianarana androany. Ankatoko ny fanadina mpanjakana ny mpianatra amin'izao fotoana ka takian'izy ireo ny fanovana ny rafim-pampianarana izay nahitana tsy fahatombanana maro miverimberina raha ny tao anatiny izay 3 taona farany izay. Mangataka mpanajana ny ministera ny fanabeazam-pirenena izahay. Aiza tompoko ny valin'ilay andrana natao efa ho 4 taona zao mikasika ny programme d'étude na programa mpampianarana vaovao izay natao teo anivon'ny Cisco 7 Mariany etona fa programa mpampianarana 2 no ampiarina eto amin'ny firenena nefa ny fanadina mpanjakana tokana sahirana ny ray aman-dreny ny mpampianatra ary indrindra ny mpianatra. Amin'izao akatoky ny fanadina mpanjakana izao
dia mitaky paikady matotra mikasika ny fikarakarana sy ny fiarovana ny laza adana izay. Nanamafatrany izy ireo fa vao maika amodika tanteraka ny fanabeazana eto amintsika ny fampiarana ny lalàna ny LOSEM na ny loi d'orientation du système éducatif à Madagascar. Lalàna izay tsy nisy afa-tsy solombavambahoaka 13 amin'ireo 13 amin'ny zato ny nandany azy tena nivy ny antemera-pirenena. Ny dinihany zareo tao amin'ny fitondrana teo izy io dia avy eo dia niveriny hoe mety dia nalefa ny tany amin'ny solombavambahoaka. Solombavambahoaka araka ny voalaza teo 13 no nandany an'ilay lalàna loi d'orientation du système éducatif malagasy. Dia mba ahoana moa fijerinareo an'izany? Gouvernementa amin'ny ankapobeny tsy malaly inona momba ny resaka fampianarana fanabeazana ary fanofanana. Dia mba azo eritreretina fe zany hoe io no lalàna ife ny fampianarana fanabeazana ary fanofanana eto Madagasikara. Tadidiko tsara fa ny LOSEM tsy an'ny éducation nationale irery fa ny ambaratonga ambony ny fanabeazam-pirenena ary ny ministèren'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Na zay fomba zay fotsiny ara nentina nandany ny lalàna dia aminay dia efa tsy mandeha araka ny tokony ho izy lehilahy izy. Mila fanovana avy fotony io rafim-panabeazana eto amin'ny firenena io. Raha tiana ny anarana ny sehatry ny fampianarana hoetrany ny fanambarana natao ny vovonana vodio-ny fampianarana. Izy ireo izay mijoro arofanina sy tondra vahaolana ho an'ny fampianarana manerana any Madagasikara. Ny koa no hoentintsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika mipika ery. Elmondes kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza, mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Avec les mails avec AP, Titis connexion Titas. Denise Moussa t'a dit l'offre Mireille. Ah, le bêtise en nouvelle recherche. Msutchan fait one chondre. Souk fait Marianne San. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mille en télécharge affiche fa trop bien t'es mi retourti. Ji, fa les ressources à refa ou tenekwe à pitcha fibrine. Fibrine, toltra vava Béanias, 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaimpona ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa. Tonga va haingana eny amin'ny asa tao akaiky anao. Yes. Mamerina ny araba trano tonga klasia tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan-tarantsika izay tsy misy vahaolana narosony mpitondra fanjakana hanamavanana ny fahasahiranany mpiasa malagasy raha ny kabary nataony Andry Rajoelina ny farany taona hony teo anivony randrana sindikaly tamin'ity androany ity. Vidim-piainana hiakatra ny karaha-mampiasa tsy nasiteny fa ireo tetikasa fisehosehoana ivelany hatrany no isany hiazaka zany Andry Rajoelina raha ny taona 2022. Christian Dimby. Miaratsy hatrano ny farim-piainan'ny mpiasa malagasy eto Madagasikara vokatry ny tsy fahombiazan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana hony teo anivony ny randrana sindikaly. Antony, tsy misy vahaolana hanamavanana ny fahasahirana ny mpiasa toy ny fampidinana ny vidim-piainana sy ny fampiakarana ny karama fa ny fananganana ireo fotodrafitrasa fisehosehoana ivelany no mamaika any Andry Rajoelina sy ny ekipany. Io fahasahirana ny mpiasa io izay ihamahafatrany amin'ity taona 2022 ity noho ny tsy fananany mpitondra fanjakana vahaolana matotra ijerena ny sosialy mponina. Ny olona zany nanantena hoe tena moka jokera amin'izay ny fanjakana amin'ity satria ny enina taona izy teo ny prime ministre enina taona teo satria isany ao anatin'ny lazainy zareo hiditra bebe kokoa amin'ny resaka sosialy izy amin'ity mandat faharoa ity. Ndrisy nefa fa le tsimbona kay
ilay lazaina 830 000 mahery le lazaina moa zany le olona ndray omena vola le omena me zarazaraina vola reny zay ambaratsika hoe reny zany tena mamotika ny tontolon'ny asa dia tsika zao miditra amin'ny androny fahavaratra asara oziny filazany rehetra io maintsoahatra dikan'izany tena vao maika zany ratsy ny ainan'ny mpiasa malagasy tsy magaga araka izany raha tsy zarizary ny fijerena amin'ny mpiasa malagasy raha toka ny mpitondra fanjakana izay ny andrasana hitondra vahaolana no manao ankila-baon'ny mpiasa ohatrany ny fanazavana zay ny le hoe tsisy vahaolana miainy paikady mazava mivoaka am'izao a de lasa ohatrany hoe jerentsika zao tsara fa raha mahita ianao zany de le olona zany lasa ohatrany hoe le zavatra fa tsy ara-dalàna zany a tsy tokony hiainany nefa hiainana zany de ohatrany lasa miaina manaraka eny fotsiny tsika zara fa misy arapaka fotsiny a atao zany a izay isin'ny zavatra miditra kely eo ambava de zay de miaina ao anatin'izay zany ao anatin'ny tena fahoriana mihitsy zany ny mpiasa am'izao fotoana zany tena majery tsika eny amin'ny sisiny arabe eny amin'ny embouteillage reny de misy mpiasa reny a mivarotra manao kivaribaritra zavatra kely ohatran'izay de misy an'izany satria miasa tsisy miforona fa reny le asa miforona ho mafy araka izany ny atrehan'ny mpiasa malagasy ity vanim-potoana ny maintsoahatra ity indrindra fa efa mananotanana ihany koa ny fampiakarana ny viditsolika izay ampiakatra tanteraka ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny lafomba vao hafa vetivety nahatratra 9 tapitrisa ariary mahery ny lelavola izay voanginy ireo mpianatry ny lycée français de Tananarive sy ireo sponsor nandritra ny hetsika relais solidaire andihany fatelo hanatsarana ny tontolo ny fanatanjahantena ao amin'ny CEG fiaferana somanandrary ny eo vola azy eo ny tompon'andraikitra tamin'ity androanty onona saina telo hoe tsy 9 tapitrisa ariary io no lelavola vao angon'ny mpianatra ny lycée français de Tananarive sy ireo sponsor nandritra ny hetsika relais solidaire io vola io izay azo nandritra ny azakazaka nataon'ireo mpianatra niaraka tamin'ny mpiara-mombonantoka ho fanohanana ny sehatra ny fanatanjahantena ho an'ireo sekoly manodidina izay ny CEG fiaferana sy ny CEG soamanandrariny no nisitraka izany tamin'ity andihany fahatelo ity de zany azakazaka tany amin'ny Père Pedro de nanao relais niaraka tamin'le zazakely satria zay zany association jeune solidaire ato anatin'ny lycée de manampy an'zareo zahay ahafahan'zareo anaovana sport ny voalohany aloha rehefa mahazo an'le vola zay de anamboaranay terrain any amin'ny CEG ny zareo manafatra matériel sportif any ivelany zay de afarinay aty le izy de ve omeny an'zareo le izy ahafahan'zareo manao sport dans les bonnes conditions. Tena mahafinaritra be aloha le izy satria ilaina foana zany le miara-miasa miaraka amin'zareo satria tsy mitovy zany ny moyen ny olona rehetrarehetra de samby tsara foana aloha le fanampy zay zany ato amin'ny lycée français de tsy mety chance sy goavana be zany anananay de ho an'izay samy misy olona rehefa misy de tsara koa mba manome de rehefa manome de mahazo foana amin'ny manaraka. Niaranay zany le objectif du développement durable numéro 10 no le mifanampy sy manome amin'ny anaraka amin'izay anananay. No tanterana androany araka izany ny fizarana ny marim-pakasitrana ho an'ireo mpianatry ny lycée français de Tananarive sy ireo sponsor izay nandray anjara tamin'ity relais solidaire andihany fahatelo ity. Relais solidaire izay hetsika ara-panatanjahantena fa ihany koa fanehoan'ireo mpianatra ny firaisan-kina sy fanohanan'ireo mpianatra namany avy amin'ireo sekoly manodidina. Fa maro ihany koa ireo mpianatra afaka baka ny taona 420 mbola tsy tafiditra ny sekoly amin'izao fotoana izao. Mitombo manoloan'izay ireo mitsidika ny reny karazana salon de l'étudiant samihafa ireny araka ny fanadihadiana natao tamin'ity androanty. Daniela Minorso. Noho ny antony maro samihafa, saika tsy mbola tafiditra ny sekoly ny ankamaroan'ireo mpianatra afaka baka ny taona 420 lasa teo, raha ny tsikaritra nandritry ny salon de l'étudiant fidirana faharoa, izay karakaraina amin'izao volana janoary izao raha ny fanadihadiana natao. Ny zavatra tsikaritra tao anatin'izay fikarakarana an'ity salon ity satria tsy édition voalohany izy ity fa efa mataona maro zay karakaran'ilay salon spécial ity dia mahita hoe marobe ny mpianatra no tsy tafiditra le amin'ilay volana rentrée septembre iny. Misy antony maromaro izy io. Ny voalohany dia tara inscription ny ankabeazana satria voaka ny résultat ny bac ohatra ny volana août dia rentrée an'ilay fianarana septembre dia somary taraiky le mpianatra eo amin'ny fanomanana an'ilay dossier sy le fanenjehana le inscription
dia lasa tsy tafitra zareo anatin'izay fa tsy izay ihany fa ny ho an'ny salon ihany koa zany tahaka izao dia manomboka ny taona ohatr'izao hoe marobe koa ny mpianatra efa nianatra première année izy ohatra safidy lalam-piofanana anankiray dia eo izy vao nahita ihany koa hoe ohatrany tsy nety amiko ilay izy dia mbola omena chance ihany koa zany izy ireo hoe iova lalam-piofanana na iova ihany koa raha université dia mbola azo atao daholo foana izay. Ankoatra izay fahatarana izay, nisy ihany koa ireo nisafidy ny hanao langue na hianatra informatika mialohany hanohizan'ny fianarana indray, raha toa ka atao ihany koa ireo tsy mbola nalala ny lalam-piofanana izay tokony arahiny. Tamin'ny 2024 teo izay ny afaka baka fa izao vao niditra nianatra. Izao vao nitady fianarana zany ianarana mbola mandinka ina filière atao, ina metimety amin'ilay diplôme azonao teo. Dia izay vao hoe misy salon de l'étudiant aty dia nanatona taty izay mba hoe inona zany ny tokony atao mantanitany hoe ina lalana tsara le mba amin'izay mba tsara ny avenir. Hanampiana ireo mpianatra afaka baka ny taona 2024 tsy ho very taona iray araka izany, nisy androany ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée des Cali na rentrée deuxième vague tetsy Antaninarenina izay tohatra amin'ny rampitso. Lafomba vao hafa maro ireo miverina amin'ny toetra mahabiby raha ny erisetra sy ireo tranga mamofady. Eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no jerena tranga izay misy fifandraisana amin'ny fiainan'ny fianakaviana, ny fanabeazana sy ny fampiaran-dalàna ihany koa. Ka eto Andriatsilavo. Mbola manitona ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana ilay tranga nahitana ray mpianakaviana nanolana sy nanao erisetra tsara nofony zanany vavy nandritra ny 70 taona teto Antananarivo. Tsy voahaja intsony ny fady sy ireo soatoavina mamalagasy, indrindra ny ara-panahy. Ho an'ireo mpandinika ny toetra amam-pietsika mitovy amin'ny biby ny olombelona raha voateraka, saingy noho ny kolotsaina sy ny fampivoarana dia naka ny tontolo amin'ny maha olombelona azy ka tsy mitovy amin'ny biby intsony. Ankehitriny, mihamaro ny malagasy miverina amin'izay toetra mahabiby izay, raha ireo erisetra sy tranga mamoafady eny anivon'ny fiarahamonina no jerena. Fanolanana, famonoana amin'ny fomba feno abibiana, erisetra ara-batana, ara-tsaina sy ara-moraly, fakana-keriny, fakana voamaso, alatra tova sy ny sisa. Ny biby tsy mahalala hoe reniny ty na dadany ty na zanany ty fa hitangenany daholo izay rehetra tsy mitovy sexe aminy. Fa aty amin'ny tontolo maha olombelona ndray dia ilaozana zay mahabiby zay satria aty amin'ny olombelona manam-panahy, manana fanahan-dalàna zany olombelona zany. Ary misy natao hoe fady napetraky na joro ny fiarahamonina ny atao hoe fady. Dia ny fady zany dia ireo fandrarana rehetra tsy tian'ny fiarahamonina atao dia najoro ny atao hoe fady. Fady zany aty amin'ny tontolo maha olombelona aty ny matory miara-matory amin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Kanefa zao ny zava-nisy teto Madagasikara. Ka aminay mpandinika ny toetra mampetsika zany dia tsy lôjika mihitsy eto Madagasikara ny fanolanana ny zanaka vavy. Antony maro no mahatonga ireo karazana erisetra sy fanolanana ary famonoana olona ireo. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana avy amin'ny fianakaviana tsy mifankahazo loatra sy maherisetra matetika ireo mpamono olona ireo sy ireo mpanao erisetra sy mpanolana ireo. Raha ny zava-misy maro amin'ny tokantrano malagasy no mijaly noho ny faharavahan'ny fianakaviany. Ny sasany manana ray aman-dreny sahirana lava sy ny sisa ary manampitrotraka ireo ny fiparitahany zava-mahatomelona. Mila fepeta entitra izany, mila fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay avy. Tokony ampiarina araka ny tokony ho izy ihany koa ny lalàna sy ireo fitsipika ifampifehezana eto amin'ny tany sy ny firenena sy eny anivon'ny fiarahamonina. Ireny no isan'ny ahafahana mahita fa miemitra ny sehatra maro eto Madagasikara amin'ny zava-misy raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Fa miemitra amin'ny volana Aogositra 5 ihany koa ny tranona araka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny CAF na ny Confédération africaine de football. Fiemoran'izay tokony hanararaotana entina ampitomboana ny letan'ireo mpilalao malagasy ho ny mpanao gazety ara-panatanjahantena hanambarian'i Madagasikara izay ao anatin'ny vondrona be araka ny valiny fisarihana natao honina saina. Amin'ny volana Aogositra indray vao ho tanterana ny fifaninanana CHAN na ny championnat d'Afrique des Nations andraisan'ny barian'i Madagasikara anjara raha tokony ho amin'ny volana Febroary io.
Antony ara-potodravitra no nandraisan'ny CAF ity fanapa-kevitra ity hoy ny mpanao gazety ary raha-panatanjahantena. Antony maromaro no anemorana ny chanina zany voalohany indrindra aloha eo amin'ny resaka tsy fahavitan'ny fotodrafitrasa ilaina amina compétition de haut niveau ohatran'izao, ao ny hôpitaly, ao ny hôtel rehetra andraisana ny mpifaninana, eo ihany koa ny resaka kianja indrindra satria mila manana ny atao hoe kianja fanaovana fanazaran-tena daholo ny ekipa rehetra. Zay zavatra izay nefa raha ny nambaran'ny CAF dia tsisy tomombana aloha ho an'ireo firenena telo, Tanzania, Kenya ary Ouganda, dia nanapa-kevitra ny CAF hoe aleo aloha omena chance ireo firenena ireo anomana an'ireo fotodrafitrasa ireo dia anembotra ny fotoanan'izy ireo satria saika tsisy firenena afrikanina vonona ntsony andray an'izay lalao izay amin'izao fotoana izao. Raha hitodidohan'ny Maroc ny Marocanina efa mieritreritra ny CAN 2025 tsy dia niomana loatra andray an'ilay CHAN zareo algériana nefa tsy ao anatin'ilay fahavonona no torak'izany koa ny egyptianina ny afrikanina tatsimo dia izay no solution tokana ho an'ny CAF zany hoe nanembotra anazy ho volana aogositra. Fiamora ny fotoana izay tokony hohain'ny mpanazatra sy ireo ekipa teknika ny anararoatra azy azo tsika tombontsoa. Lafy tsara ny aloha zany afaka manomboka championnat tsika satria mbola volana aogositra zany. Tapitra tsara mihitsy ny championnat zany le ataontsika hoe PFL eto Madagasikara amin'izay fotoan'izay tsika dia manana mpilalao be dia be afaka atiliana tsara. Eo zany tsika le hoe feno tsara le fepetra match dans le jambe ny joueur tsika amin'ny fotoana io dia afaka tsara tsika mitily joueur be dia be hoentina andrafitra an'le ekipa pirenena. Lafa ratsiny indray so isy mpilalao eo anelanelan'izay amin'ny mpilalao eritreretintsika andeha hanao CHAN andeha hivoaka ny Madagasikara dia mazava ho azy fa tsy mahafeno an'le fepetra afaka hiatrika an'izay CHAN zay tsony izy vao une fois zany mivoaka na any Seychelles na any Maurice na any Comore na La Réunion efa expat izy amin'izay fotoana izay tsy afaka tsony manatevina ny ekipa pirenena malagasy. Ao amin'ny vondrona be no misy an'i Madagasikara amin'ity CHAN 2025 ity miaraka amin'ny Tanzanie, Mauritanie, Burkina Faso ary Centrafrique. Maresaka iraisam-pirenena vetivety hita marimaritra iraisana ho fampitsarana ny ady au Bond de Gaza araka ny fanambarana farany nataon'ireo mpanelanelana nahitana ny Qatar sy États-Unis ho Mali. Anomboka ny 7 janoary izay fampitsarana ny ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona Masay raha tsy misy ny fiovana. Mizara tety andro maro zany ka ny voalohany maritra 9 herinandro natao ialan'ireo tafika Israeliana ao Gaza. Mandritra io ihany koa no amitsoran'ireo takalonaina sy fanakalozan'ireo gadra nandritra ny ady. Raha ny fanazavan'ireo mpanelanelana ny ady hatrany tokony hamototra takalonaina miisa 3 amin'ny 30 voatazona ao Gaza ny vondrona Hamas ao anatin'izay ho takalo ny famotsorana gadra palestiniana mandidina ny arivo voatazony Israel ihany koa amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alety naiza ny misy anao hankasitrany anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany fampalalam-baovao no tapitra treto fa ny fandaharana mbola hoentina aminao amin'ity alety dia mbola maro santionan'izay ny fandaharana journal de l'économie resantsika ny avidanga ny vidim-bary amin'izao fotoana izao sy ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay ho any androany zareo anivo ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra no hivahiny ao anatin'izay fandaharan'izay anasananao rehefa aveo mandra-pitafa ao amin'ny rapitsonday ary tombo klasy tombo vavelo matompoko. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté Mivabao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.